amin'ny resaka cotisation tiako marina moa zany fa ny OSTI moa zany dia hoe service médical inter-entreprise dia misy décret zany a mifeha ny fonctionnement ny OSTI dia avy amin'izay zany a no misy article no milaza ny resaka cotisation moa zany a dia raisina avy amin'ny salaire ny mpiasa dia araky ny texte réglementaire zay fanarahana moa zany a dia 6% ny salaire zany a mensuel zany a cotisation rehefa tsy amin'ny OSTI dia 5% zay zany a no atao hoe part patronale dia 1% ny parany travailleur zay izy aloha dia obligatoire moa zany ary obligation mpampiasa zany raha vao mampiasa olona dia tsy maintsy a manao miaffilié ampiasa aminy a amin'ny service médical inter-entreprise na amina service médical zany voalohany indrindra moa zany ny OSTI a amina médecine du travail anazy aloha zany tena vocation première zany hoe ny fahasalaman'ny mpiasa zany aloha no voalohany indrindra tokony jerena zany hoe manahoana zany a ny toe-pahasalamany mpiasa anankiray a raha hanatanteraka ny asany a mety ve ny fahasalamany a dia zay fanaraha-maso fahasalamana zay zany no atao hoe médecine du travail eo zany le fanaovana visite systématique visite d'embauche dia en même temps moa zany zay mampianatra ny hoe resaka hoe ergonomie hoe raha ohatra ka mampiasa fitaovana atahorana dia ohatra ny ahoana tokony atao ny resaka protection individuelle sy ny rehetra zay zany a ny volet anankiray a ny tena hoe vocation première ny OSTI dia ny tena lehan'ny OSTI koa moa zany satria fahasalamana ny resahana dia mandray ny aretina ankapobeny koa zany eo indray zany atao hoe médecine curative zany hoe rehefa tsy salama ny olona ka mila dokotera zany a ny mpiasa zay mpikambana ao aminy a ny fianakaviana dia mahazo mankaty amin'ny OSTI eo zany ny aretina ankapobeny a fitsaboana nify dia manana spécialité maromaro koa zay zany a zay vitanay eto amin'ny OSTI afaka manao analyse zay a afaka manao radio zany zay zany anananay échographie sy ny rehetra zany spécialiste maromaro zany totrany hoe misy cardiologue diabétologue misy neurologue gynécologue ophtalmo neurologue dia pédiatre farany fanafodinareo vaika ny fanafody moa zany ohatran'ny amin'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra eraky Madagasikara tsy maintsy fanafody mahazo an'ilay hoe autorisation de mise sur le marché zany hoe AMM izay avoakany ao amin'ny ministère dia ireo laboratoire zay mahazo an'izay autorisation zay zany dia any amin'ireo zany no angalana fanafody any amin'ireo grossiste zay représenté eto Madagasikara zay niaraky voalazako teo moa zany hoe médecine du travail zany tena certifié ISO zay tena hoe zay le hoe zay zany tena asa tena tokony atrehan'ny OSTI zany hoe eo amin'le resaka le hoe fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpiasa dia ny zavatra ataonay amin'io zany dia le hoe ny fanaovana visite systématique amin'ny mpiasa zany isa-taona zany ny mpiasa tokony hojerena hoe salama tsara ve izy amin'izay asa tokony ataony toe-batany ve tena mbola afaka manatanteraka an'ilay asa ampanaovin'ny mpampiasa anazy an'ilay asa zany zay zany ny tafiditra anaty certification izay koa zany mandeha manao visite any amin'ny entreprise manao des centres zany mijery hoe mety tsara ve ny condition de travail dia misy recommandation amena ny mpampiasa zany hoe mba ahafahan'le mpiasa manao ny asany araky ny tokony izy dia mety hoe ilaina ny jiro hazavana ohatran'izao ohatra zany nomeko dia rehefa seza hipetrahana tokony ohatran'izao raha ohatra ka ampiasa ordinateur distance ny écran par rapport amin'ny seza hipetrahana tokony misy respecté ohatran'izay zany no zavatra resahana amin'ny resaka médecine du travail zay tafiditra ao anatin'ny certification dia nakoatran'izay koa mampanao formation no secourisme koa zahay tafiditra anatiny koa zany zay satria anatina toeram-piasana anankiray dia mety ilaina secouriste amin'ny resaka premier soin d'urgence zany hoe mba secourisme zany dia tafiditra anatin'ny certification zany zay activité zay zany le amin'ny resaka médecine du travail